zay moa zany no baiko midina hoe azo tsy atao hoe baiko zany le izy fa tena fanomboana mihitsy izy ao anatin'ilay fanadiovana dia tena ilaina mihitsy zany fanadiovana zany eto amin'ny tany sy ny firenena izay eto amin'ny ministèren'ny économie sy ny plan dia manao azy hoentsika izao ho fanadiovana ny firaisanay miombona amin'ny mpiarabelona rehetra araka ilay tanjona hoe mpiarabelona fampisinja ny fanadiovana no vaingon-draharaha ko manatateraka an'izany izay androany tsy ny androany ihany mety fahamarena eto fa izay eto amin'ny ministèren'ny toe-karena sy ny teti-pivoarana dia manao an'izay fanadiova-pirenena izay foana mahavita an'izay zany intelo isan-taona manao an'izay izay mpiara-miasa rehetrarehetra eto amin'ny ministèra izay sarina Andriamasinina Ministra. Ny toerana diovanay zany moa zany dia mazava ho azy hoe eto amin'ny ministèren'ny toe-karena sy ny teti-pivoarana dia ny any ivelany rehetrarehetra any mahay zany reto mpivarotra eto ivelany rehetra dia ny mpanao hotely any amin'ny sisiny ery zany hoe manodidina anay koa zany tsy ny atao anatiny ihany fa ny any ivelany koa zany ataonay. Le izy moa zany atao hoe indray andro ny androany zany fa izay eto tsy dia manao loatra an'izay fa zay zany manadio an'izay irasan'ny mpiasa zany misy zany zay manao intelo isan-taona ny fanadiovana an'izay. Inona ny mba afatsembakenareo hitamo amin'ny manodidina mba hoe tsy fahasalamana? Ny tena hafatra zany no ampitaina ho antsika rehetrarehetra manodidina eto amin'ny toerany izay atao anaty ministèra moa araka ny teneniko teo hoe zany ministèren'ny toe-karena sy ny teti-pivoarana zany dia mba anisan'ny ministèra manana maha-izy azy koa entana isika rehetra zany dia manodidina eto amin'ny ministèrana eto mba alala an'izay fadiovana izay tsy androany ihany tsy ataontsika voatsy tavan'andro fa tena ataontsika isan'andro.